Araka le niteneniko teo tsy maintsy négociation diplomatique no hoentina ao anatiny zany fitakiana ny nosy malagasy zany. Ny zavatra tiako apetraka ihany koa Abraham de ity diso mihitsy ny filazana hoe de efa tsy lara-pamehana tsono ny président Rajoelina ny fitakinany nosy malagasy. De efa namidy am'izao miliara sy ny sisa ono ny nosy malagasy. Le izy everiko fa ny olona miteny mandidina ny resaka rehetra io dia manana andraikitra goavana be mitaiza ny malagasy fa tsy hoentina amina désinformation foana ny malagasy tsy ampifendrifendrona foana indrindra fa responsable politique no miteny fa mba tokony mahalala zany ny antsipiriany mikasika azy io zay vao tokony hoe miteny. Io nosy zay parti hitako daholo le candidat niaraka tamintsika niaraka taminay fanina i daholo nasina resaka tamin'ny 1919 dia efa voalaza fa Madagasikara io dia zao tsy maintsy ataontsika zay fomba azahoana azy fa io tsy maintsy misy convention collective miaraka amin'ny firenena rehetra ary ny Nations Unies manao azy efa nijery an'io zay ary io misy an'ilay fifanarahana aty amin'ny Océan Indien reo firenena aty amin'ny Océan Indien reo tsy jery fotsiny fa azo fa zamatara fa azotsika io fa zao tsy amin'izao fotoana zao faible be zao nda inégocier manana faretana tsy azo atao mihitsy manao négociation ary mbola faible ny tena aloha manana tena maizazy tsara Madagasikara manana ny ino ty zay fierté sy hoe zao ny économie zay tsika vao amin'négocier an'ireny fa minona reo fa azotsika io. Faly miarahaba sy mitafatafa amintsika jiabindray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Araka hitantsika vidéo vonikefitra nataon'ny loholona Lalatiana Harity Rakotondrajavy sy ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana mahakasiky ny nosy manodidina Ilze Parsa izay no entsika ho fakafakana sy famizarana amintsika eto. Raha isika voalohany zao ny faneho-kevitra nataon'ny loholona Lalatiana Harity Rakotondrajavy fa hoe tsy maintsy mila manao négociation diplomatie isika raha ohatra hanao hahazo ny nosy ireo ary ihany koa no mahafisiny fa tsy misy zany famarotana reo nosy na Ilze Parsa zany amin'ny frantsay satria zany hono no voiziny reto mpanohitra reto hoe navatra tamin'ny frantsay ireo Ilze Parsa reo na dia oza zany hitantsika ihany koa fa nikevitra nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mahakasiky Ilze Parsa zay fa hoe antsika ho izy nosy ireo ary ilaina ihany koa négociation amin'ny fa zao izy ny aseny fa izy hoe raha mbola faible ho izitsika tsy afaka manoatra ary hoe hitantsika fa tsy ho azontsika zany no zany raha faible atsika amin'ny resaka économie marina zay hitantsika amin'izao fotoana zao faible atsika resaka économie resaka diplomatie resaka lafiny rehetrarehetra dia faible atsika hitantsika amin'izany fa amin'izao fotoana zao dia nandeha tsika nijery nanao recherche tao amin'ny YouTube araka afaka jerentsika mais RFI hoe Madagascar la France refuse de rétrocéder les Ilze Parsa afaka jerentsika ty voatsila koa ty publication ty ary misy fanazavana mahakasiky ny resaka Ilze Parsa fa antsika eo nosy ireo zay ihany koa hitantsika ny commentaire n'olona ao dia mahaliana satria négocier avec l'occidentaux une perte de temps hitantsika amin'izany fa na ino fanazavanareo hitantsika manko fa ny ministre teo aloha manko io Lalatiana Harity Rakotondrajavy fa ny voro-makatsy ny voro-makary makaty fa tsy hita ny vokany satria fandania lera fandania fotoana raha ohatra hoe hivoro-makatsy makary zany zareo ndray ihany koa manko hitantsika fa volana jiona ho avy zao dia hanao négociation ny fampiresaka andrany na ino fanazavatsika dia tsy ho azo zany io ny hitantsika manko fa ny fahatongavan'ny filohan'ny frantsay teo tamin'ny resaka COI tsika hoy izy mbola tsy any aloha hitantsika amin'izany fa niala bala kely izy tamin'izany fa hijery amin'ny resaka fijaliany vahoaka satria 80% ny malagasy dia anatin'ny pauvreté mahantra hitantsika amin'izany zay no manamafy zavatra teneny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana fa raha mbola faible atsika amin'ny lafiny resaka économie dia tsy afaka manoatra hitantsika zao mindra vola atsika amin'ny frantsay ireo faible zany tsika dikan'izany ka amin'ny fomba ahoana nareo mitatatata amin'ny voro-makary mivoro-makatsy mivoro-makary dia hoe hahazo Ilze Parsa tsy hisy vahaolana ohatran'izany raha mbola ao anatintsika ato faible ka hitantsika amin'izany fa na inino fanazavanareo dia tsy hitombona zany fa mpamita-bahoaka nareo fa ireto mafia reto zay tareto ataontsika pisolo vava ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy mafia io
miezaka mandeha tsy lahatra ny vahoaka mba hoe ho mamboaka na hoe mety mihitsy zao ataonareo zao a miendry mpiterana miendry fitatiafana tsy marina zany resaka fampitahambahoaka zany ka io tsy ho azy zany raha mbola faible atsika resaka économie resaka politique diplomatie lafy indritraritra izay ty misy vidéo ihany koa faingo kely arahantsika fa nokevitra natao ireto mpisolovavany any Rajoelina solombambahoaka Nèvre Oldina makasiky ny fahatongavany Frantsay ny Emmanuel Macron filoha Frantsay Emmanuel Macron sy fivoriana tamin'ny CEO izy fa karazana hoe mitondra vokatsoa mitovy zava-baovao ho antsika izay zay koa no afaka zarena amintsika toplace topovavy fa azadino hatrany ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaratsara zavatra izay fandresena ho amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary fandresena ho an'ny malagasy rehetra ny fatanterahany ny CEO iny ary isy akony goavana eo amin'ny fampanotrona ny Madagasikara manokana sady tsy resaka amin'ny any velany ka isaorana ny malagasy vaky volomanerana Madagasikara indrindrandrindra voaka amin'ny boriboritany fadimy hatrany amin'ny sefokotany distrikta ny délégué sisisa satria mba hanisa tsika zany ipetrako tantara ny tsena falifaly an'ireny vahiny reny efa vonona tanteraka izay solombavambahoaka amin'ity fivoriana ara-potoana manaraka ity fitendranareo mpanao gazety hoe afapana vesa angatsitsika de zany no miteny anareo fa mba hisy akony amin'izay amin'ny fiainam-bahoaka ny lalàna taona i député za tena mba anisan'ireo manana traikefa mba hisorako an'Andriamanitra saoko filoham-pirenena nametraka tamin'ny toerana nanomboka tamin'ny tetezamita fa misy ministra misy tale generaly misy tale tsotra misy olona tsotra tena tsy mamiasany an'ny solombavambahoaka ary tsy hoe misy indray mandray solombavambahoaka fotsiny fa tsy miheny kory ary indrindrandrindra moa zany a verimberina ndray ity atitany ity ka mampanao lalàna anay a de hitondra soso-kevitra hitondra lalàna vaovao a mba miasana ny mpanatsary ny tany mamiasana ny mpanamainty milaly ny tany ary tena zay moa nisy fiaonana tsy hoe interpellation araky fampiadin'olona amin'ny ministera fanajariana ny tany sy ny ministerany fitsarana fa tena nanapotika ny lalàna fa nitsakitsahana lalàna le naotina voaka ministry fitsarana reny dia anjaranareo mpanao gazety teny hoe afapana tsangatsitsika fa izay de ametraky ny asany ary nitovizana solombavambahoaka rehetra am'izao ary fitarainana koa sy firesahany aminay atao efa zokony tao amin'ny parlement efa kata mandato roa mandat sy ireo vaovao sisisa de ny hoe misy mpanatanteraka mieritreritra tsy hoe tolo ministra sasany hoe izy miona filoham-pirenena miona prime ministre foana de mieritreritra izy fa tena izy mbola manambony tena mieritreritra fa zay ho atao ngetra dia mety avokoa dia miteny anareo zany hoe tena ahita